Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka ivavaka sy atopoka. Dia raha sy mankalaza me voninahitra anao zay ry Andriamanitra ray zanak'afany amasino, raha mbola menao indray fotoana ahafahana mandray ny teninao. Mangataka ny fiainana masina mba hanazava izany teny izany, ary hiasa mahery-tena tany tokoa ianao mba hahafahanay mandray ny teninao. Ho teny balsa manasitrana ny vonay, ary ihany koa fanazavana lalànay. Dia ianao Jesosy no hiasa mahery ka hahatonga ny teninao fiainana ho anay tsirairay avy. Dia mitenena tompo araka ny fombanao, ary izay kosa diovy re amin'ny ranao sarobity fa tsy tanteraka, ary mankasitraka anao izay izay rehetra ny efa notanterainao, tsy mbola kasianao tao ho an'ny tsirairay avy ary toy ny fiangonanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no velo manisy mangataka izany. Alleluia. Amen. Mbola hampitomboana amintsika mandrakariva ny ravana ny fahasoavana mbo hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ny fahasoavany Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny Salamy 119 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, nahoana no mijanona eny lavitra eny ianao ka mihery amin'ny andro fahoriana? Izay no mahatonga ny lohateny anio hoe Impiry teo amin'ny fiainanao ianao no nanontany hoe Nahoana. Amin'izao andro ankehitriny izao dia hita miha-mahazo laka ny tsy fahamarinana sy ny faharatsiana. Araka izao tenin'Andriamanitra izao dia nivavaka Davida sy ireo namany izay anoratra izao boky izao, ary nanontany tamin'Andriamanitra hoe toa mijanona eny lavitra eny ianao Andriamanitra, mijery ny fahoriana izay miatra aminay noho ny firairean'ny ratsy fanahy? Maninona no tsy miditra an-tsehatra ianao? Tsarovy ireo n'Andriamanitra sy ireo izay mihinana Jesosy Kristy fendry tanteraka, tsy maintsy mandalo ady tsy tolona ny kristianina marina mba hisehoany ny voninahitran'Andriamanitra raisanakary fanahy masina. Noho izany mila mivavaka mandrakariva ka tsy reraka isika mba hampitsarany ny faharatsiana sy ny fahoriana. Hoy soratra masina hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Mety lasitsika hoe izao izay tsy manana lalana anontany an'i Jesosy Kristy izany hoe nahoana no miseho sy mitrango izao zavatra izao? Raha izay hevitra izay no mipetraka ao anatin'ny saintsika dia mazava ho azy fa tsy ampy ny finoantsika sy mampiseho avy hatrany koa fa tsy mino an'i Jesosy Kristy mihitsy aza isika. Rehefa natao ny fandinihana teo amin'ny mponina ety an-tany dia betsaka amin'ny manontany hoe nahoana no nataon'Andriamanitra ho nisy aho? Nahoana no nataon'Andriamanitra ho velona aho ety amin'izao tontolo izao? Sy ny sisa sy ny sisa. Betsaka tokoa ny nahoana izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia milaza hoe nahoana no nahatonga loza tamin'ity firenen'ity ianao Andriamanitra? Nahoana re no naneraka ianao? Hoy Mosesy. Jeremia mpaminany koa dia nanambara hoe nahoana ary no ambinina ny lalàn'ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? Joba ihany koa dia nanoratra ka nilaza sy nanambara nanoloana ny zavatra sarotra izay ndalovany hoe koa nahoana no namoaka foana avy tany am-bohaka ianao? Ary Habakoka aza izay nandalo ny lohasaha ny fiainany dia nilaza hoe nahoana no nataonao nahita faharatsianao ary mijery fahoriananao? Fa fandravana sy loza no eto anatrehako ary misy ady sady miseho ny fifandirana. Anio ary Jesosy Kristy mitodika amintsika tsirairay avy, isika izay mino azy sy manara-dia azy. Ianao izay manana ny fahatorana an'i Jehovah ka miezaka manao ny sitrapony, miteny aminao izy ankehitriny
Fa raha mandalo loha saloko ny zava-manahirana maro samihafa ianao ka tonga ao aminao ny tia metraka ny fanontaniana hoe nahoana, na efa nipetraka ihany koa zany fanontaniana izany hoe nahoana izany, dia mila mandreny feon'ny tompontsika manao hoe aza manamely tena fa maro tamin'ireo mpaminany sy ny mpanaradian'Andriamanitra izay ohatra mivantana no efa niaina sy nandalo izany lalana lalovanao izany. Ny apôstôly Petera milaza sy manoro hevitra antsika araka ny voasoratra hoe ary apetra ao aminy ny fanahinao rehetra fa izy no miasy anareo. Milaza zany fa mila apetraka ao amin'i Jesosy Kristy ny fanontaniana hoe nahoana, fa izy no nandraikitra antsika. Noho izany mirosoa apetra ao aminy izay manahirana, izay mamperitreritra eo amin'ny fiainantsika, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana, manana fahasahiana hanatona an'Andriamanitra, matokian'i Jesosy, mino azy. Manana antoka lalandava izy fa na dia mbola sy tonga aza ny andro famonjena sy ny valom-bavaka rehetra dia efa eny ny Tompo Jesosy nivavaka ataontsika ary ampaherantsika hatramin'ny farany izy. Manana zo sy alalana isika ny anontany nahoana amin'i Jesosy, fa ambonin'izany mino matoki manantena azy fa izay no tadiaviny amintsika. Ireza ary dia manontany aza mierikerika foana ary aza metraka fanontaniana betsaka ao am-potsika fa banjinina azy finjaliana teo namonjenanao namono ny izao tontolo izao, namono an'i Jesosy, nanaiky Jesosy ny faty, nanaiky ny hanana tokoa izany fanjiny fireny izany izy noho ny fitiavana anao. Manekea ho tantaniny, manekea toky azy, manekea anana finoana tanteraka an'i Jesosy fa izy dia tianao amin'ny fitiavana mandrakizay. Aoka hivavaka isika. Ny dera ny ady izany saotra ny voninahitra Jesosy dia anao hatramin'ny taloko mandrakizay. Fiadanana kosa ambaritsy amin'ny mpanomponao. Amin'ity andro ity indray dia metraka fiainam-pialan-tananao izahay Jesosy ny amin'ny fiainan'ny mpanomponao tsirairay avy, ny fiainan'ny isan-tokantrano sy ambaravarana ary ny fiainan'ny fiangonanao. Ampitoero lalina tena tinainy finoana velona fa Andriamanitra tia tokoa ianao. Andriamanitra izay miantso anay mba hanananay fahasahiana ny antonanao isan'andro. Ialan'ny fanahiana, ialan'ny fanontaniana be fahatany ka tonga anay Jesosy hitoetra tsara ao anatin'ny fahatokiana sy ny finoana ary ny fanantenana fa tianay ianao. Eo anivonay ianao, aty anatinay ianao Jesosy ary manatanteraka ny soa sy ny tsara ao anay ianao isan'andro. Terizo mbaliny sy ny fahasoavanao izay mpanomponao ary aza mahafoina mahasaraka anay Jesosy fa ataovy kosa izay matoky ianao ary miandry ianao mandrakariva eo amin'ny fiainany amanontolo. Saotra sy mankasitraka anao izany ny teninao. Tianao izay mampatsiaina tokoa fa tsy ny fanontaniana be dia be apetraka eo amin'ny fiainanay no ahatonga vahaolana fa ny fametrahana ny fiainanay fiaindry tanteraka eo aminao Jesosy. Dia ianao izay tia anay, ianao izay efa nijaly sy maty eo anay. Ampahirezo ny fanahy, ny fona, ny fo, ny sainay, eny tenanay manontolo, azonay manosy manatanteraka ny sitrakao rehetra amin'ny andro-be rehetra. Dia atolotra ny ady ny voninahitra fa aminay kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanay masina tsara indrindra. Fa ianao tokoa rehefa tia dia tia ianao hatramin'ny farany tokoa. Misaotra Jesosy eo. Anao kosa ny voninahitra, anao hatramin'ny taloko mandrakizay. Alleluia.
Amen.